Iresaka kely makasika an'ity présidentsika Rajoely ity indray zany de tena isan'andro mandavan-taona ve zany tsika zany de izaka henatra, ijery connerie, mampomely izy ny zavatra ataony mampome fa ndray zany raha ve itsika koa tsy mampome hoe de tsisy afaka mandraindraikitra mihitsy ny olona manana an'le fahefana andraindraikitra fa de hitazana fotsiny ny baraka inona moa zany saloratsika isan'andro mandavan-taona amin'ity président ity. Mety gaga ndray zany sasany hoe inona moa zany fa fambaraka atsika amin'ity Rajoely lazainy koa ty tamin'ny herinandro fotsiny de io hoe andeha hitokana autoroute autoroute vao manomboka 8 kilometre fotsiny vita le autoroute de zay ny tokanana izay ny tondrana président avy any ivelany io afa navita autoroute io afa manao autoroute de tena mamenatra manala baraka sady manala baraka mamenatra no fatiantoka ao atsika rehetrrehetra izy. Autoroute mbola tsy vita ve autoroute 8 kilometre ve ny vitanao de zay ny anaovanao cérémonie invitenao rehetrrehetra izy afa navita ho an'le riny ely izy tsy tsapany izy bady loatra sady dedaka ao mahavita zavatra mieritreritra zegny le am'le tsy fisinsainy de mieritreritra izy fa avita zavatra be enjana be izy ty Afrika fa de omezan'ireo président africain rehetrrehetra reo omezan'ny président Maurice itsy moa izy président Maurice sy Seychelles jerenge izy zareo avy eo la réunion de mitazana jerenge ny ino moa zany ny connerie ny avindriana an'ity président gasy ty président Madagascar ty jerenge anao cérémonie autoroute 8 kilometre de ampisin'izany hitany olona fa tsy autoroute akory izy fa lazana autoroute satria tsisy le ino moa zany le séparation toko 3 mètres amin'ny ampovoany ao miaraka amin'ny glissière de araky ny lazain'ny sasany hoe raha ohatra ka ny autoroute manko eo amin'ny 130 km à l'heure eo ka raha samy mandeha 130 km à l'heure en sens inverse ohatra zao tsisy elanelany eo de misidina daholo ny tsy ferina koa moa ny ino moa zany ny fiara sasany mandeha amin'ny sens inverse aty andafy aty ary ny autoroute efa ino moa zany afidirana autoroute atao zay compliqué anazy modina be ohatra zao de misy sens interdit ngeda be io mbola misy olona ihany tafiditra en sens inverse amin'ny autoroute aty andafy aty indrindra fa ity juste hoe mahitsy be voie rapide io no tena marina amin'io fa tsy autoroute zany de omezany olona autoroute ny tokana autoroute ny tavany nefa ny ina moa zany tsisy ma autoroute an'io akory zay ray de inao ve igeste amin'olona ny africaine ianao hoe manana autoroute eo fantatry ny africaine ny fahantran'ny firenao aminao 2,7 gasy tsy mihinan-kanina de firy zany 12 isanjato zany no ina moa zany mbola tsy manana ny ino moa zany ny fahefana akory andehanana autoroute tena. Goedemorgen. Ja, aber wir verkaufen nur für Männer, aber nicht für Frauen. Ja, nicht wissen. Ich habe 25 Franken, bitte. 18, 19. Vielen Dank. Danke. Und viel Glück zum Fischen. Das nicht, da muss ich immer reinschreiben. Kannst du das schon ausfüllen? Ja, klar, das wird das ausfüllen. Ja. Hast du einen Stift? Gut, ja. Ist aber sehr tief, das Ding. Ja. Und das Wetter ist heute sehr angenehm und zum Fischen. Ja. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Ja.
Maar zo vliegen was wieder was Christen. Nein, nur die Stückzahl. Ah, okay. Und siehst du, da musst du noch so einen Strich machen und so 1, 2, 3, 4, 5 Stück darfst. Okay. Okay. Schönen Tag noch. Viel Spaß. Tschüss. Dia nina moa zany angamba zany ataontsika hoe 500 ny gasy eran'ny Madagasikara zany no afaka andeha autoroute ny 500 ary ny 500 zany tsy hoe amin'ny Toamasina sy Tananarivo any ny 500 am'zany fa 500 eran'ny Madagasikara dia firy zany andeha amin'ny autoroute io dia nefa nandanina firy milliard 1 milliard de dollars moa izy teo no lany amin'io nefa sakafo any ara tsisy dia ridicule zany misy bandy kely tsy inao zany tsy mikatina ny loha malemy ny Andry Rajoelina dia izy ty anao zavatra ngeda be izy ty zesty izy mahavita zavatra anao zavatra spectaculaire nefa izy olona bado be tsisy étude na impact environnemental tsisy étude na rentabilité tsisy ininy io amboarina kianjam-barea tsy homologué akory tsy azo lalovana akory firy millions de dollars lalovana an'io dia tsika mitazana fotsiny hoe iretsy mpanaraka vodiny Rajoelina rehetra hoe mpinono vodiny Rajoelina rehetra dia manaraka iny foana manaraka foana nefa volany gasiny io hoe volatsikany io lanilaniany Rajoelina amin'ny ina moa zany iadedahany sy ny avendranany io hoe volany gasiny io vola tokony hohaniny olona rano sotroana ara tsisy ny jiro ara tapatapaka tsisy ny lalany eran-tanany io tsisy mandeha amin'ny loany dia laliny Rajoelina 1 milliard de dollars anaovana autoroute dia omezany olo eran'izao tontolo zao ino ano tokana autoroute dia avy eo ny geste amin'ny président africain hoe zany nividy bus électrique zazakely tsy zasa boin kely 5 taona bus électrique Madagasikara nefa ny jirony efitrano jirona koa dia ty le resaka hoe SADC ty zany foana zay sy tiavana isanandro amin'ny SADC zay sy tiavana tsy fantatry ny lisan'ny mpanaraka sy mpinono vodiny Rajoelina io fa olona ina moa zany filoham-pirenena 4 angeny invité amin'io SADC io dia fito fotsiny tonga enatra be ao amin'ny Andry Rajoelina ary mitafy enatra miaraka amin'ny Andry Rajoelina tsika gasy fa nareo tsy mahafantatra fa andaingany fotsiny amin'ny pub be hoe za présidence SADC za présidence SADC dia avy koa sasany manao ny présidence SADC so présidence SADC velona tsy ampiny sasaky ny membre SADC akory tonga eo tsy tonga ny olona satria lahy mpanonga-panjakana tsy tonga ny olona satria lahy tsy manatanjony zomany olombelona managadra olona fatany tsy mirespecte ninina mpanonga-panjakana tsy anatin'ny charte izy moa SADC misy an'izany fa dia forcena fotsiny sur la France indray nanao pression hoe accepteo ny candidature-ny Andry Rajoelina amin'io SADC io dia président vitsivitsy anaky 7 no tonga eo nisy anakiray raha dernier moment ina moa zany tsy nanaiky tsy tonga nanao an'lizy dia olona 7 ve amin'ny ino président firenena 40 no tonga eo dia raha izesty hoe za président SADC dia ino kapokapoany zavatra iny tena le avendrana le filohantsika mihitsy ny tena manalabaraka malabaraka sy le adedahana dedaka be président SADC inona tonga dedaka lavo zany inona mitombontsoany gasy amin'io SADC io nanaovana geste sy andanina vola anao visite atsy dia nefa dia imezany olona na miara aba amin'ny teny anglisy raha tsy hainy good morning how are you I'm glad to meet you zay tsy hainy liry dia akana ina moa zany akana interprète itenen'izay fotsiny ry araba nge tokony hoe manahoana ohatr'izany dia tokony vity zay classe de 4e mianatra an'izany good morning zany classe 4e amin'ny akisy Andry Rajoelina tsy mahay akory na good morning amin'ny inona moa zany nefa en tant que président mbola misy miteny any hoe ka atsika francophone na atsika francophone nge Emmanuel Macron afaka manao discours amin'ny teny anglisy sady zao efa mondialisation eran'izao tontolo zao mampiasa ny teny anglisy dolo raha ohatra ka mpanasa vilia tsy voatery ahandra teny anglisy fa raha ohatra anao président de la république dia minimum farafahatsy hoe manahoana fotsiny dia zay ve dia tsy haiko zay tsy nianarana anatin'ny 40 taona teo amin'ny tant que président dia na miarahaba olona amin'ny teny anglisy tsy hay dia mila maka interprète
hatramin'ny vina zay le fandehanam-penako teo hatramin'ny vinatsika ny zaka ny enatra am'ty rajoelona ty imezany olona amin'ny abadona izesy tamin'ny autoroute tsy vita izesy tamin'ny CVO izesy tamin'ny bus électrique izesy tamin'ny zososo le téléphérique io téléphérique nareo hoe mieritreritra fa hoe voninahitra be ao Madagasikara hoe manana téléphérique ny Madagasikara imezany eran'izao tontolo zao hoe jereo nge ny connerie sy ny adalany ty président vendrana bady be ty ny olona aminazy tsy misakafo de anao téléphérique ino ilana téléphérique io niderina trosa amina 4 milliards ariary i téléphérique io de firena mahantra be tena tomporidry zao ambany io mahafantrana de iny dedako hoe zaho navita téléphérique de tsika rehetra de manaraka daholo tsika rehetrrehetra manaraka moa io any satria tsika tsisy afa manoatra fa itifiriny basy gadrainy raha vao mietsika eo fa zalahy le mpanaraka etsy zalahy manam-pahefana manana fahefana manana andraikitra tokony raisina am'ty andratsolo ty hoe basy zay aoka zay ty connerisana ensemble ty filoam-pirenena avy anao de tsy hijanona ny bureau mihitsy moa inona ny projet amin'ny fanjakana long terme calcul sy ny tototo filoanao de mandehandeha mitokana camion mandehandeha fa nahazo nomeny sonombo bibile mandehandeha hitokana autoroute any mandehandeha fa hitokana zao fitokanana mandehandeha foana ny présidentsika mandavataona de tsika am'izany de tazana hoe volam-bahoaka ny laniny amin'io de baraka ho an'ny Madagasikara zavatra ataony isaky ny mihetsika baraka fo mandavataona afa baraka fo imezany io loha jereo le fa tokana téléphérique ligne anankiray de anazavy izy zao misy azavazy igny zao olona efa tsy haiko efatralina isan'andro no taingina amin'io kotsy na efatralina reo ina osa telo arivo de tsisy calcul hoe investissement 87 millions d'euros io de tonga daholo ry bady mpinono vody rehetrrehetra tegna manao selfie am'le téléphérique tsy takany akory hoe trosa be ho an'ny gasy io zavatra hoanina tsisy ka téléphérique ligniligne amin'ny téléphérique inona atraiza ovina tsika gasy niaritra any rajoelona ovina tsika gasy nitazana fotsiny amin'ny connerie ny rajoelona ny abadony ny fadanindanimbola fatady ataony volatsika ireo lanilaniny reo volatsika reo naovan'ny connerine reo izy de iseho izy hoe mahavita zavatra be hoe mbola tsy nisy tanatin'ny enimpolo taona mbola tsy nisy tamin'izao zay rehetreriny hoe izy rery ny filoha navita ino moa autoroute izy rery ny filoha navita kianjabarea izy rery navita téléphérique nefa le firenena manny anganiny ny vahoaka izy rery no navita hoe 2,7 ny gasy tsy mihinan-kanina zara raha mihinana indray mandeha isaky 2 andro 2,7 ny gasy izy rery navita am'izany tsy mba zavatra mba mahavelona tsy mba zavatra mba mahasony atao fa de fatifatiny zavatra tsy mandeha io de milaza ny zalahy fa hoe tena mandroso tena fandrosona be zao fampandrosona tsy mena amin'ny tany any ivelany ny abadonao ny any ivelany misakafo daholo ny olona na hatramin'ny alika ary ty ivelany misakafo ara-dalàna ny alika raha ty misy électricité ny alika raha ty misotro rano madio aty andafy aty ny alika fa ny 2,7 ny gasy tsy mihinana ohatran'ny alika aty de anao izesy tamin'ny téléphérique amina 4 millions d'euros de tsy omezany olona fotsiny tsy fantareo ve tsika hoe ridicule tsy fantareo ve tsika hoe tsisy lavanazy le filoatsika tsy fantatsika ve zany fa tsika zany de eo foana zany nanaraka fotsiny eny de manazava le re manao calcul firisan'andro ny mandeha amin'ny téléphérique de tsisy embouteillage vraiment quelconque sura daholo ndray